FM manolotra anao mandritra kerinandro ity. Nosoratany Axiel. Lila ary Liva ary Manana olo ravaka ary Naomi no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantotosy miaro fi. Andro voalohany. Est-ce que c'est fini ça? Pas encore fini ny fiomanana ato radely fa taraiky tika. Kely sisa rabona fa aza mandodina eo. Za nga mandodina fa manontany tsotra hoe est-ce que c'est fini wa? Ka mbola mampiditra akanjo fa zeo ianao miesikesikeo hoe mba fiteninina kosa zany. Teny farantsay zany fe ianao tsy mahaiko. Fa nanomboka oviana koa tenao mba miteny farantsay e. Manomboka maintena radely andray vazany fokotany aujourd'hui. Azonao Camille me parle farantsay ma chef de fokotany sao dia nala baraka vatany ianao rabona. Tenin-drazana mila tsy voafeky zany teny farantsay zany nitedadedahana. Silence ianao rehefa tsy comprendre. Olona mianatra fa tsy tahotra anao zara fa mahay be zao Oh la la. Vadinina le rehetra androano vadika vazaha mety vadiko Inona fa tsy fitokanana ny EPP vaovao eto amin'ny fokotany raha matoty sady fandraisana ny Madé Cécile taletsekoly vaovao ary ny zava-dehibe mihitsy dia ho avy koa le vazaha farantsay lehibe ny orinasana norona ny EPP. Le EPP azontsika zany. Ka dia zany be mampibredika anao amin'ny teny farantsay Ka tsy maintsy isaotra azy amin'ny langue farantsay pandany déjeuner de midi. Marina raha misy miditra amin'ny lohako ty teny vary amin'ny akotra ataonao rabona. Manina nefa aloha raha mba atao amin'ny teny gasy tsotra fa vazaha ray ve dia adedaka anao teny tsy fantatra io loha kely no ohatrany loha tsitsiny eo koa moa ve mba fantatrinona fa fermeo ny labosinao rehefa tsy maharaka fandrosoana radely aza mba ny loha kely lazainao fa loha tsitsy rangaty Velesiko amiko faty ty tapikandra benao io. Ka tawangy anar ty fisoloanao akanjo dia andao andefa tareto Ny zao efa vita fa ianao sisa anao andrasana. Zao ve ianao vita akanjo. Mba jereo ngeto pozinao Manino? Nga tsy nanaovana indray le palito tsara tare vao vidiny iny ka. Kanin raha morila fakomaly iny fa ity palito ho an'ny tompoko ladady ty ihany no azoazoko ka. Ianao ty koa dia efa tena mba mampimehitsika. Maninona zao? Tsy ho talanjona sy ho vakovava zay ahita fa zao ny rabona tena jety le manina aminy. Amty satroka bonetra mioritroritra. Mipalitao an'izany miroraka be ohatra ny elatra kolaviny ady. Bokotra lobaka mifandiso ambony ambany ary ny kravaty ndray. Matotia fa maninona anao koa ny karavatoko no imezanao koa Mbola voazaha fotsiny aza meko. Fa ny olona ngamba ho tapatsinay mihitsy raha mahita n'io kravatinao miolakolana sy mirozaroza ohatry ny sosisy. Miolakolana sy mirozaroza ohatry ny sosisy ahoana koa ny karavatoko? Ka fa matopatotra be tsy intsony raboana. Kanefa nge izy tatsetsinanantsika ny laza fa mahay mamatotra karavato ny dia nindramiko namatotra azy voteo mihitsy mamatotra ombony izy tafa tsy mamatotra kravaty dia mba mijery fitaratra. Ary maninona moa raha amboarinao zay tsy mety amin'ny karavatoko za kosa aloha raboana tsy mby salovana amin'ny zavatra tsy haiko ohatran'ny bingo manao maso ka esory rehefa tsy hainao tompony dia mba amboariko re bokotra akanjo anao fandiso ireo. Ohatry ahito koa tena mifandiso ny bokotra akanjoko sady alao esory ny ty karavato ty fa marina sy tena ohatrany manan-kenda fotsiny tia. Ary tsy hainao kiraro nga ianao fi ny kapakito iny ihany ny anaovanao. Voly analanao parasomaly angeny kibe tongotra alao kapa ihany no anaovako fa sao dia tsy mahataty kiraro ka.
Dia mitandritandrema ihany ary sao dia vohitsaky ny olona ny tiako be tongotra voanalana parasy. Miaraka mona ao anadio valakisoa ihany ingeny mahabe parasy ny tokotanitsika ka na tonga ny tongo sy tafiditry ny parasy raha matote. Tsarako daholo izany Raboana. Mba manadio ve ianao fa za miandry ahy fotsiny. Zay misy le mandreraka aminao io. Fa ny volonao koa aloha mba hogo isalaminotrara fa jereo tisy fa mevovona be ohatra ny lolo. Mevovona toy ny lolo ahoana koa ny voloko aminao ka. Hitako nanina zao izy io raha ohatra ka mba somary ny randranina fa tsy atao ohatra an'io. Tsy mahavita izany Raboana. Asiako saron-doha fotsiny io dia vita. Za hiaka-monao zay mihitsy le mahatofoka aminao ty ka. Jereo ange ny tarehinao raha tsy maramara ohatra ny voatango noho ny panda tsy afaka tsony. Reny mba ny teny hoe mampiasa menaka odi-panda. Zay ny rara inao. Mareny neo ianao fa panda tsy mety afaka io e. Sady ny ainandro eny tsara ihany ange mahatonga an'io angamo dia sitrapoko. Dia ho avela amin'izao. Mba mikarakara-vatana ihany le rehetra fa tsy hoe rehefa manambady sy niteraka ange dia tsy ahavatena tsony. Za efa enanako tia indray ve hifaninana amin'ireny tovavy jiladila ireny aminao e. Ora dela ny fanaovana baotera dela tsy fifaninana izany fa zay mahakolokolo ange hono ny manana ny soa e. Ka tsy tia raha zay baotenao any aho fa asa mandrarahako aza mila tsy arako. Efa mahakaleo mihitsy ny mikery ny rahately tika. Tareny ny ketrona sy fempanda. Malazo ohatra ny kitapo kafe nefa mbola kamo mikarakara vatana ihany. Nefa ny atsaran'le mahadesy hitako maly zay. Za tsy anjely latsaka tany marina. Ary ndao amin'izay tsy andeka. Loza anao mandinidinika eo fotsiny. No inona fa tsy azoko e. Ka tsy mba hiaraka aminao amin'io ranjonao vasoka be eo fa andraso aloha io soromenaka sy savony gasika. Ianao tia koa angamba be pitsony. Ka matsiraviny. Nahita ny ranjo teo nefa ianao taloha tsy nazaka pataloha sady kofi ny paraka mihitsy. Morilla. Hatramin'izao ve dia mbola tsy vita foana ny fisoloana akanjo ataonao e. Tsy taitra ianao voasolo. Mandinika aloha vao mipataloha fa saony any aoriana ny lasa aloha. Dia ilozy mibikabika vatana fotsiny eo fa mandeha ange ny fotoana e. Andro lehibe atao amin'ny fokotany io voasolo ka tsy maintsy manao metimety Mba jejo mihitsy ianao ty ka. Tsy maintsy fitikana tsekoly kely io dia anaovana pataloha velondrirana mahadidy bozaka. Ny kiraro amin'izany matsokoloha sady matokosika mivorodambe ery. Fangana aty ambany vohatra aza dia tsy mbanao akanjo mihaja fa malabary sy kapa foana aminao kosa e. Efa herintaona zao no nanao kiraro mangiloilo farany dia mba anio indray mba metsiketsika. Mangiloilo mangiloilo. Ny lalana ho diavintsika rehefa aveo ary vovoka be fotsiny. Ka izy dika ninona moa na miratra tahaka ny fitaratra aza. Tsy olan'izany fa hivatsy lamba kely amafako azy. Fa dia andro inona loatra n'io ny rebota ery ianao e. Dia efa milaza loha azy fa hita loza amiko ianao raha tazako misary zoro amin'ny behivavy any amin'ny fety any. Zay indray ianao sy ny asa rotam-piaronao. Mambra dia broan'ny fokotany anie ka tsy maintsy menjaika ary voasolo e. Raha endry ianao dia mba jereo kely aloha sao misy tsy mety mipoziko. Hijery ny ajejonao. Manenina moa. Mampiditra palitao aho zao ka ahoana ny fahitanao tenina amin'ilay oi tsy azoazo ndrabona mantsy ny ty palitao vaovao ty dia nomeny indramiko noho ny avy indranana. Fa tena palitao tena raitra mihitsy izy ty. Ary inona moa ny indramanao ny palitao andrabona nefa ianao manana n'ilay palitao anankiray fanaovana amin'ny fety iny? Efa misy rovitra kely iny ko tadiny
iny tokaniny foana kosa ve no mba hanaovako ry voasolo a? Ka ino mba hanananao dia maninona? Za mihitsy anie no isahana ny arifenitra na ny protokôla an'io e. Noho izany tsy maintsy mba miraratra tsara sady bibilava elan'ny firetana ka mba hitsotra kely ho hitan'ny olona re. Ndrery Morila Bezesta, mba arifenitra inona moa izany ny ataonao any? Zao lehilahy zao ange no handray mivantana ny vahiny manakaja rehetra sy anentana eny an-tsehatra fikabariana raha tsy fantatra hoe. Fangatsy fitandrabona indray no hainao ny pingapinganao an'izany? Ohatry enina koa no haindrabona amin'izany protokôla fa ny hiteriteriny eny amin'ny seza voalohany fotsiny mamaky azy. Da sekretera pokotany ihany no hatrea mahavita sy amboma efa amin'io. Aza tebere keo Morila. Ny kabary amin'ny teny frantsay eto andrabona aza mbola zao lehilahy zao no namola vola andika azy amin'ny teny gasy a. Nga ianao hoana? Kabary amin'ny teny frantsay hoe Rabona? Dia isotra manokana ny Monsieur Louis de Misson talian'ny orinasa nanamboatra ny EPP ho tokanana an'io Rabona dia anao kabary amin'ny teny frantsay hono. Zany? Ary fatary fa zany namorona sy nanoratra n'ilay kabary ataony. Sady mbola andika azy amin'ny teny gasy ho an'ny vahoaka mpanatrika. Ka tsy fandiso sahala amin'ny resaky ny mona sy ny marinina ve ny kabarin-drabona sy fandika-teninao? Rabona sy ny paraky no mety amalakira fa ny ety kosa zay efa maty anina. Ho hitanao fa rarakivy sy tanatana vava mihitsy ny vahoakany io. Inona koa ny ampitanatana vava azy? Ny fianjaikako sy ny fahaizako mandahateny rery voasolo a. Tandre marso dia ianao indray no irarakivy sy tanatana vava rehefa mahita zany Madie Cécile zany fa ataoko asa fotsiny a. Ohatry fa izy no ampitanatana vava? Izy no talehan'ny EPP otokanana an'io ka. Ary tsy vitan'izany fa sady tsy manambady izy ny tsara tarehy fatratra araka ny resaka ataon'ny olona. Enina koa ny rarahiko izay bikany ihany fa izy ary no hidanaka sy ilaresaka amiko rehefa mahitako. Maninona tsara? Zany e. Dia efa miteny anao fa ataoko levina toy ny sira anao raha hitako mety aladala amin'izany Madie Cécile zany a. Ohatry nao ty ve maninona fa olona mbola tsy tamin'ny masoko any akory dia apetsika ena sarotam-piarinao e. Sy ary voasolo pilikely. Voapilikely ny ty taiza koa ary be fatan'oriny ty a. Aza raisy tamin'ny oriko arery voasolo amarary ny oriko. Fangaza azy sakay ny lazainy ty fapilikely. Ianao masika sady sarom-pianona ny mahatonga amin'ny tenan'izany fa rery voasolo fa fona sepotra fa aza roitinao ny oriko ataoviny ty ihany re. Narary mihitsy izy teo marina. Tsy rarahako e. Ary averiko indray fa raha hitako mety aladala amin'ny lanonana any ty dia ataoko mahita angano amiko. Olona mihaja ny aty ka adaladala n'inona indray aminao e. Eny ary fa hitantsika eo zany. Ka aleo aloha za nidiny varavarankely an-dakozia dia andeha amin'izay tsika. Sy ary voasolo pilikely. Raha mba fantatrao mantsy fa efa nandalo tao amin'ny boroapokotany Madie Cécile ary saika nahatorana asy Rabona ny tsara tarehany. Ady ho azy mihitsy nanaovako fitafiana miraradraratra ohatran'izao. Eny tompoko lahy sy tompoko vady, soratsika Madie Cécile talehan-tsekoly vaovao tamin'ny lahateny kanto sy mahafinaritra nataony teo ka dia teraka mabe ataontsika ho azy. Ary melohan'ny andraisan'ny président Rabona anjara fitenenana eto dia anao ny vato-drazana ho antsika aloha reto taloha reto amin'ny fokotany reto ka raintsika mitehaka mabe ihany koa zareo. Ka andreo petraka Madie Cécile sady
Etso tantanako no fa somary metsiketsika be any aloha ny azo fisaketo amin'ny tilapia azo ity ka sao dia ampianjeranao eo. Miala tsiny re monsieur Morila raha vao te hitantana ianao fa tokony tsy manao an'ity kiraro avotombotry ity mihitsy koa raha ny tena masona. Ataovy hoe Morila fotsiny ahy. Ao dia mamikira mafy amin'ny tanako. Azafady indrindra. Ay, soa aza fa eto akaikina isy président Rabona ianao no mipetraka ko. Marina tsy voaisaka ny vodikiraro le maditena kipetraka ny fivona rampaparasomasy. Tena reko mangosika mihitsy izany fa mbola tsy esorony aho ny kiraro manitsaka. Makasy izy amin'izay ary ianao madia. Misaotra ry Morila. Mastiaty eto. Arenina ary dia ataonao président. Ka voaitsako madesesily mitondro voana lana parasy dia latsaka zay tsy latsaka letsy. Mbola mamirina ao saorana ry Morila. Fa manino ny président zany no ketrona sy mivaroarika be ohatran'io? Tsy zany madesesily fa somary mafy loatra le fanamafisam-peo mandeha dia tsy zakako koa. Mba tazandraiky ve izy dia le Morila ny tantana amin'ny madesesily teo? Tazako tsara fa manina ake. Inona moa tokony hitantanany azy toy ireny fa ngasasa kely tsy mahay mamiry madesesily ny tantanany mihitsy rehefa mamonjy sezaka. Ka avy be ne retsy le voditongotra amin'le kirarony dia sahirana manindra angamba izy ko. Inona kory fa ny amolan'le Morila io mihitsy aky ny betsaka. Ataoko mahita tsara rehefa tonga ny atrany mba marina. Efa nampinany made fotsiny azy rehefa voasolo fa aza dia mba saro-piariny loatra kosa indriko. Izany mihitsy aky fa i Morila ny te-hanara ohatry hitantana azy na irabona vadindriko azy ange teo niketrona mihitsy nijery andry zareo ny fampitantana namonjy toerany. Ohatrany tsy dia tsy tiatro loatra aloha rabona niketrona izany. Fa izy ny danahaka sy nanao jery nadala amin'ny madesesily nandritra ny lahateny tena voamaritra. Zany Ka tsy tandriko ve aloha fa maloatra no mibanjana anjely rabona nijery amin'ny madesesily nanao lahateny keo vavany amin'izay misanasana mididirany lalomanga. Ve ka nisantsany koa teo Ataka andrian'ombo mijery Flora reny indrindrika ahoana ary. Ny mailo sy manaramaso ny vadintsika zany tsika manoko izao fa hafahafa ihany ny fahatongavan'ity madesesily eto amintsika. Zany ferana. Ohatry tsy haindriko angala tonikira hoe ny lehilahy le tsy ka lehilahy ihany. Taletsy sekoly tsy manambady sady zanaka arivo tahaka andro mandeha izao ve dia azo ndriko antoka fa tsy hanaitra Andrabona sy Morila ho ndriko. Mety marina tokoa izany. Izao zany le kabary amin'ny teny frantsay isorana amin'ny monsieur Louis de Misson sa ahoana président? Alao letsy rehefa fiaraha-misakafo iny vao atao. Dia kabary tsotra ho an'ny vahoaka tonga eto ihany zany no ataonao? Izay indrindra fa alahako aleo lamina dia mosiasy izy ny tanora. Manenina tsara hoe président? Alahy lamina dia mosiasy hoa. Aleo ilamina dia mosesy fa tsy mosesy zany re président. Alahako tsy olana lesy na mosiasy na mosesy fa zao fotsiny. Aza ataona hoe iara-pony zany fiantso rehefa nolotra ny fitenenana la rehefa aveo. Fatao hoe izy andray ny fiantso anao atao hoe mese bona avantiry nangabona fotsiny raha ohatra ka manahirana la ohatra ny devaharitra be aletsy matsy amin'izany rabona zany. Eny ary sady miomana amin'izay ianao fa efa ho tapitra ny vakodrazany ary nolotranao amin'ny fitenenana azy ao. Eny andre monge so adininy la zay tsy adiniko ka. Eny tompoko lasy tompoko vavy rehefa vita amin'ny vakodrazana natao amin'ny tanora dia andray fitenenana kosa ankehitriny lehibe ny fokotany eto ambony mangity commune na be mangety.
Noho izany dia raisitsika mitehaka amin'ny revidrevitra ingabony aleo misy miara-mitehasika no mibangarabona fa nahavita be teto amin'ny fokotantsika izy Mahoaka zay soka mifampikabony efa mety omboka ihany ty nyfiaraha-misakafo ka tsy tokony atao amin'izay ve le kabary amin'ny teny frantsay sorana amin'ny monsieur Louis de Misson marina tokoa zany zay fa andrasotena misotro rano fa tanterahakita le kabary dia mba ho hainao sady ho azon'olona be rabona zany kabary amin'ny teny frantsay ataonareo zany mikelangely laha teny amin'ny teny frantsay ovakin-drabona rahately ary za ndika azy amin'ny teny malagasy ka manay ihany amantsiko sy lansy ianao rahately fa za ndray tsy maintsy isotrany monsieur Lis de Misson fa izy nge mangadina nanana sy be nahitana epeperim-pokanana androany andao le tsy hoeny aloha amin'izay no morilona fa mandeha ny fotoana mary tsy fatikena tapitoerana ekaretsy voasolo raha manondra hoe le rabony efa tongotra ambiandakana ny andreny ka aleo andeha hotavana zany marina tsy manahana fabaraka mihitsy mba ho arsika ialety dia mody anatin'ireo vehivavy mampandro sakafo ngah reky fa tena tsy tetery ka eny ary toboko vavy resaka homana ho no malany be fa sady misakafo ihany sika rehetra no mba anao teny fisaorana kely ngabona se fokotantsika zany dia fisaorana amin'ny monsieur Louis de Misson noho izy nahatsangana ny EPP vaovao notokanatsika ka maiko anao ny fitenenana président mesdames et messieurs tompoko vavy sy tompoko lahy aujourd'hui c'est un jour grand comme ça pour nous anio dia andro lay lehibe toa zato atsika hony donc noho izany nous avons l'honneur de vous présenter notre gratitude nahatra ho anay no maneho fakasitrahana anao et de vous remercier infiniment monsieur Lis de Misson ary misaotra betsaka anao monsieur Louis de Misson pour votre aimable collaboration à la construction de cette nouvelle école noho ny fiara-miasa mateo tiana sehonao tamin'izao fananganana sekoly vaovao zao alors araka zany nous vous remercions 1000 fois et que Dieu vous bénisse monsieur Lis de Misson misaotra anao inarivo izahay ary Andriamanitra ne ombanao monsieur Louis de Misson et pour vous mademoiselle Cécile ary ho anao kosa mademoiselle Cécile nie votre casame aleo ny tara toy izay tsy misy donc nous sommes tirai contents de vous accueillir parmi nous ho tena faly zahay mandray anao eto anivonay nous ne sommes pas l'auditio qui déviazone à l'arrivée de son ami tsy ranony koa akory izahay ka tonga namana vao mavomavo que notre relation soit bleu homangany ny fifandraisantsika et que nous tous ne soyons pas poitrine de choléra varis pendant des années ary tsy ho tratran'ny coronavirus ane sika mandritra ny taona rehetra rehefa hoe aza tao ngavony zany alaka mivavy de gabony indray sy nanarako nanamona fa manao lahateny nataoko tamin'ny teny farantsay to rahately moty ny popoka napaiky ny vahoaka ery ny fahaizako
aza midera tena ohatrany mpampedika eo Raboana. Sady iza ty ambanivohitra koa moa ny mahalala raha marina na diso ny teny faratsainao teo ka. Anadisiko aza tiaoko hoe za ndray sala amin'ny olona any andrenivohitra any miseho sarotiny amin'ny teny faratsay raha matoty nefa ny teny razany ataony valalana moka izy tompony ndray aza ny tsy tiako. Nefa na izany na tsy izany aza aloha ohatra ny tombana azy tehaka aloha nareo e. Rofo zany fa sefo-tokotany maharaka ny toetrandro ny aty. Izay ndray ianao sy ny fandokafa tena. Azafady ry Raboana manapaka ny tenao fa sao dia mba handray kely amin'ity zavatra ity ianao. Koa ty zava-madinika tolotra ty ry Vosoa. Efa tena voky afa tsy mahatsakosako an'ireny tsonka. Cure-dent fisikirana nify anie reto fa tsy zavatra ho tsakotsakoana ry Raboana. Cure-dent fisikirana nify moa e. Izany indrindra vita amin'ny hazo kely ireo ary natao hisikira nify. Ka neveriko fa zava-tinana toy ny bisky fa miaosinga ny telo na 10 minitra ary voasolo ataoko fisikirana taiparaky amin'ny nify koa. Ese Raboana maharaka toetrandro. Nda andeha hanampy ny vehivavy anasa vilia rehetra ry voasolo fa variana amin'olona matsikaika eto fotsiny. Marina tokoa zany fa andeha ary. Alakory iny andeha any fa efa hanomboka zao ny fandizana olona ny sakafo. Tsy maintsy afendrafondrao zao no anoko afana midika made serisery no alaiky partenaire avy tany. Marina tanyreko ery zany fitositosiny amin'ny vatako mpanaovana findrafondrao marina. Za kosa oje ery mitazona ny tanany malefaka sady hiara-ny anoko asambarana aminy. Eny ary tompoko voky ano no maharaka ny namany ka rehefa avininana sady voky sika rehetra dia antenaina fa vonoka andisy tsotorepika avokoa mialohan'ny amarana antsika n'izao lanonana izao. Osokafantsika aminay findrafondrao ary zany ary tsy misy teny betsaka intsony fa didy dokaka indray ny talata ka betrany dia fandizana anao tao e. Ty le orany fahasambarana Raboana sady mijery tsy mitsikitsika ty ampy iry mba disesika alao atomoko angana sy hoe tsy mandeha findrafondrao. Desa misy sika mitsangana daholo maka partenaire avy aty e. Aza variana na midonaka fa betsaka ny naka. Ahoana zay ry Raboana? Eto ireny teninao fa za menamianatra ohatran'io e. Mbo afaka miara-mandeha ihaniko ve no raha tsy mahadifo. Fe tsy mandasa mihitsy saingy ahoana azafady. Ka efa niteny tamiko mialoha Morilina fa hoe manasa hiara-manao findrafondrao aminy izy. Elako tsy indrindra ireny ry Raboana fa izy nefa nangataka talohanako sady efa tia tamin'ity koa izy. Zany ve tena tara zany tsy tia. Dia manasanao amin'izay ary ry mandeha araka ny dia amiko nda ho azy ireo Morilina sao dia ho tapitra ihany ny feokirako. Ary tsy mahita partenaire intsony ngange président zany no mifanaka fotsiny. Kiza tsony lesinao alaiko eo eo ny andrasoary mba alay fa tsy misy maky izy ko. Olo tia afiatra mangozo izy ve azaka andiko fa aza te mandatsy eo mihitsy. Ianao kosa dia efa mandatsa ny Raboana ery ry Morilina ka. Marina kosa ane zany voalazako zany mendasoary zao no fomba misy maka mandiva dia jerendra la fotsiny. Ka efa vaviantitra tsara ka dia kosa nge izy eny izy kosa aloha dia izay efa ho 20 taona mantsy izy io zao. Ary zany iziko ary aza fikely no mahafotra an'izao ny tanako fa tsy efa metsika firy ary Morilina. Eny ary alefa kenakenaiko tsara ty tanànao mahafatifaty ty sady maninona sady voninahitra ho mihitsy no miara-mandeha amin'ny vehivavy tsara tare sady tsara fitafiana tahaka anao zao. Aza dia mandoka be irery Morilina ny fitafianao zao koa ange tena tsara.
Zany ve? Sady manendrika anao mihitsy ilay palitao anaovanao. Sady karazan'ireny ilay tena mihaja be ireny mihitsy izany a. Nefa ny palitao tsy dia tsara loatra amin'ny palitaoko rehetra fa maika ankeo maraina dia tia mivoray amin'ny tanako. Ro mety manana palitao betsaka izany ianao ty a. Nga hita fa mba manana misimisy ihany namanao e. Fa tia anaovanao tia kosa aloha tena tiako be. Sady manendrika be anao mihitsy. Efa ela izy tia novidiako fa zao vao mba handramako anaovanako. Ahoana, tsara ihany ve? Tsara ho kosa tena tsara aloha ilay izy sady tena mihaja be. Morila. Ahoana président? Mbola mandeha nge zay e? Tsy raha rahako izany fa sasao dia pasohy tsara iny palitaoko iny vao ateriny lahana amiko a. Ohatray fa ngatsy amin'ny Morila iny palitao anaovana iny ringarabona. Izany tompony fa misy rofotra ho mihazy any an-trano ramadedy. Palitao ny raminao ty anaovanao ty Morila dia za fotsiny fahananao lainga fotsiny eto. Karery mandeha. Tsy izany anefa. Zany tokoa no hoe mitafy lamba imason'ny tompony. Ary asolo ny tananao ka dia velao ahy araka ny amin'ny président aloha fa mba mampalahelo izy. Vetsy ary za tsy izy mo amin'ny rely sesy. Fa mitombina andresako a. Karetsy voasolo a. Tena marina ny tenindriko. Ny fandimbiasan'ny Morila sy Rabona mihitsy nge i Madé Cécile tamin'ny diandroany tontolo e. Tootry ny faninana misy azy zareko. Tsy vao miala Morila dia avy eo indray Rabona mangataka. Miara-mandihy foana e. Ohatr'izay foana. Mahino sika fa mandady ny trambortely a. Tsy misy olon-kafa hitako ankoatran'izy Roland niara-nandihy tamin'ny Madé Cécile nandritra ny fandihizana tao e. Tika koa moretsy voatana tamin'ity raharaha madinika ity dia nanara-pohatra ny banga amin'ny alina mihitsy Rabona sy Morila. Sao tiatsika mbola raikitra ihany amin'ny fanasambily andro Arabaka teny koa ilay hoe mandihy ny voalavo fa tsy ho ny saka. Ny aloha ho teneniko mihitsy Rabona rehefa ny an-trano ka lehilahy lehibe misaroka ity. Ny Morila tsy ho teneniko fotsiny fa ataoko marary sy mandadilady mihitsy amin'izay fay tsara iny. Dia ndriko indray ve retsy ny anenjan-trano sy amonina vadindriko voasolo. Fa andefitra manana ny rary indray zany tsika mindriko. Tsy misy lehibe tahaka ny vatolampy anefa rehefa tsy miteny angereny ny vorony. Zondriko no manafay ny vadindriko. Sa vehivavy malemy ty ve retsy. Za indray ny anandrana monandrabona tsy ahita raharaha. Dia maina re mandeha monja amin'ny filatana be nina ane dia efa hampiana safotra e. Ny andray Morila mivadika sarim-bavy sy matahotra rehefa tezitra. Any ka mila hitomany vao avelako. Dia ahita raharaha amindriko izy zany rehefa ny an-tranonareko. Ka tena mampivoto ny foko mihitsy ny nahita azy niara-nandihy tamin'ny Madé Cécile teo nge. Sondriny rizy ny fampitoso tamin'ilay Madé Cécile sady mianjonanjona toy ny sakana azo trondro. Nga Morila rery. Nga tsy hitandriko koa ty Rabona ka. Nakafi be ny tsiky vendrany ery niara-nandihy tamin'ny Madé. Pataloha amin'izay milibotsaka tsy zakany koa. Asa aloha izay anaovandry Rabona fa ny akoso Morila dia ataoko tsy ahatsindry tsy mihitsy rehefa tonga ny an-trano ao a. Voasolo. Nahoana moa sika niady mivaditsika. Fa maninona raha i Madé Cécile mindeha tenenina dia vita andresaka. Izy anie zao tena miviny mifakapanahy azy Roland e. Ohatrany marina tokoa izany dely a. I Madé Cécile mihitsy ny tsara ho tenenina sy rahoanantsika mafy tsy hanadala ny vaditsika. Nefa hosahantsika ve ny teny azy. Ina koa ny atahorana izay Madé rano na fahaleo anaovako azy rehefa tsy sandry koa.
Ataoko mitanondrika tsy majery ahy iny fa hitandriko tsara. Za koa tsy matahotra azy mihitsy fa nivadiko no arovako e. Nahaletra mihitsy ny mijery azy niarana vita amin'ny Morila matsy. Ary tsy sorona mihitsy any hanome teny gasy maharary azy raha miseho mamaly valy ahy io. Izy ny tsisy vady any resaka ny vaditsika ny anaran'ny savisaviana hitako. Za aloha dia tsy fitenenana mihitsy. Ary ahita vehivavy marina izy raha manaitra ny loha-dalako. Hampiazy tsara ny teneniny na tadiaviny raika. Sika koa nga ratsy ka. Sika manana ny mahizantsika ry teny. Aleo ifanehitra amiko koa fa tsy misy atahoraka ny tiala sy ndendina. Made. Ary mbola tsy vita foana ve mifanasambly pokon'olona ato ry zareo? Made marina. Ohatry ny nare teny hoe made aho teo a. Sa nareo tsy mifosa? Oadray. Tena saro-posaina mihitsy aloha ianao e. Fa saro-posaina ahoana indray ary aloha e. Ary fa maninona ny miondrikondrika tsy miteny zato ianao rahately? Tsy izany fa mieritreritra n'le resaka mirahavavy teo re aho made a. Ary tena mifosa tokoa nareo raha zany a. Aiza moa dia hoe ny fosa fa mba singa tafaresaka ny mombanao fotsiny ry made a. Ohatra aloha nareo ampiko anao andreto vilia reto sady mba miresaka tsika e. Dia enao indray ve sanatria no sairanina eto fa maro nge zay ny vehivavy miara-manasa vilia eto e. Ka ny anampy anareo indrindra raha ny nakanesako atiako. Aza misahirana re made fa efa ho vitanay reto a. Ka inona raha aloha zany resaka reo momba an'azany e. Sa tsy nahafaly anareo fiarahako nandita amin'ny Rabona sy Morila vadinareo izy roa? Za kosa tena nakasitra anay ka. Ary nahafinaritra anay tokoa ny nataonareo azako. Zany a. Za aloha dia tena misaotra sy makasitraka anao mihitsy fa enikaja sy ny voninahitra ny vadiko niarana andita amin'ny taletsekoly toanao e. Zany mihitsy made a. Misaotra bekaka anao no nalaiky niarana andita amin'izy roa lasa dia naleonay re ianao mendrika aja toy izao niaran'le hita aminy toy izay. Reny vehivavy tsy ahoany reny e. Dia efa mandoka loatra koa reto nareo izany ka. Tsy mandoka fotsiny izay fa milaza ny marina e. Ary sambatra tokoa izay ho vadinao satria sady anananao ny fahaizana no anananao ny bika soa. Ka lera dia tsorona fa ianao izao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe sady tavina ny volony e. Azy aloha ny feonako made Cécile any an-trano any ka. Mino aho fa mety tsara zao fitafiako zao. Ty salasala ny andondona ny varavarana. Fa na dia hatramy varavarany fo mihitsy aza no dodoniko. Ohatra ny hitako sady izy miangola ery mampandroso amin'le feony miangola hoe mandritry faza mihafahafa re Rabona. Inona kay no azoko atao anao e. Lazao re. Feo hafahafa iny ndraiky ataonao ataony hevitra ato Rabona. Nisy inona fa mahatsiaro n'le ragasy mba sozanany sy ny tariny ary dia mba mianatra ny feony e. Ndi hatramin'ny vina koa ianao mianatra feom-behivavy. Hatramin'ny akafizako ragasy fa ianao ve ahoana radely a. Na ianao aza tsy efa nilaza tamiko fa mila tsy ho afaka mbava mihitsy ny fomba fihirana sozanany sy ny tariny. Zay aloha dia marina e. Inona indray? Hafa ihany rangany ragasy a. Hafa mihitsy. Na ny tony na ny feo manainga fa na daholo. Sady amin'izay tena misy anatra mbo azo tsakotsakoana ery. Ka teo ampitadiana le tononkirany-dareo izay mihitsy ary amin'ny heditra ianao koa. Ay ve? Ie. Arono aloha mba mimakomana ho aiza indray aloha za tenao e.
Andeha hamonjy asa fa mba ho aiza moa tovadinao radely a. Ndry fa nga miasa sabotsy koa nareo amborompokotany ankehitriny. Tsy ho any amborompokotany fa ho any amin'ny Madé Cécile. Maninona tsara. Asa inona koa ny ataonao any amin'ny Madé Cécile? Ka manana didy sy andraiky sa masefo-pokotany aka ianao ve? Asa voakely aloha zany ka. Tsy voakely ianao raha tsy mazava amiko ny antondianao any. Nareo koa le retsy dia efa mandreraka mihitsy ka. Andraiky fe neny manontany ze fitaovana tsy ampina mety mbola ilain'ny EPP tantanan'ny Madé Cécile. Any fokotany io EPP io. Ka tsy maintsy ny fokotany miantoka ny fitaovana ampiasainy. Mazava aminao? Mazava. Zany koa ve dia mampiakapofona anao Raboana? Ka ianao ohatran'ny saro-piaro foana raha vao miresaka Madé Cécile ako. Ahoana kosa moa any tsy saro-piaro e. Iza mahita raha sy dokany akangatsara soratra ianao nahita azy ka anary ahako mavondraza. Moa zany mba heritreritra ao. Arary fo amin'izany nefa ranao fa ataovy tsara. Arary fo na tsy arary fo dia tsy maintsy miaro ny tokantranoko tsy ho rava rangaty a. Siaritra ane Nino? Tamina tongavana io Madé io ianao dia lasa miegegedy fitafy sy miova fihetsika izay mihitsy tatoato. Fa lasa miegedy fitafy sy miova fihetsika ahoana koa aminao fa lasa miova akanjo isaky ny tapakandro e. Taloha nefa ianao mila isan-kerinandro vao misolo akanjo. Sady zay efa maimbo tsy ambona sy malazo ny loterie vozana. Tokony voaly nge ianao zany fa mivoatra ny fahadiovako e. Andro ny fivoarana zao radely fa tsy ohatran'ny taloha tsony a. Raha mba fitiavana fahadiovana moka maniny. Ny ahiko fitiavana manokana Madé Cécile jefijefy. Efa asesiky ny fialonana ny Madé kosa ianao raha izany fa mihevera tena radely a. Izy akory ny jefijefy fa ianao nefa kamo mikarakara vatana sy tsy fivoarana io. Karakarana vatana sy fivoarana mitondra makaiza koa nefa izany. Ambolena ihany rangaty mahavelona fa tsy niaingo mandamody akory. Saingy mba manaova metimety ihany fa mivady ingeo ka jerijery izy ny fitenenany. Ary zana dalainao amin'izany fa ny ombivavitsika ao ambara jerijerena ka. Rehefa tsisy jerijerenao tsiny ny amiko. Vitsy ny fiomanako. Inona reny ataoko mba voana ny trano any amin'ny Madé Cécile? Soloko tia manalamba avy misasanao tokotany fa tsy misy hevitra raha hivoaka varavarambe. Ao mbaravarakely dakozira angano mety dia any tsy mitrano ny lalako mihitsy fa ndeha tsaitsaika ho any an-dakozia dia any dia tsy hita. Eo ianao ry voapilokely fa iny any lasa fa niverenako no asa. Avy hatrany dia ato an-dakozia ny lalako ary ao amin'ny varavarakely ano hivoaka. Adray toaty voasolo. Inona indray ty mampivandravandranao ry Morila? Inona ty an-dakozia ty ianao? Tsy zany fa neverika ianao le tazako manalamba ao tokotany teoko. Tsy izany nanasa lamba androany fa izy Elina zanatsika sady nindrana ny akanjo-bako izy e. Ay ve. Ary misy zavatra kotrehanao indray matoa ianao kôdikôdy tako izao a. Inona zao nandehananao aty an-dakozia ty ka? Angalam-pihinana indray? Tsy zany fa saika mba saika ninona? Saika mba hitady rano mafana fa ohatra ny manotika misy rivotra izany ho aniko amiko. Vao teo angesika ny avy ny sakafo maraina e. Sady kafe efa ho tapaky ny zinga ny laninao ka hitady rano mafana ahoana indray? Sady hivoaka hoaiza moa ianao ty no mikiraro? Mangatsika re le tongotra fa rirenina ny andro dia mba manao kiraro ah. Na nomboko oviana indray koa ty ianao no nikiraro hatrany fa hivoaka ny ivelany any mihitsy ianao io. Marina sa tsy marina? Andeha hiasa vetivety fotsiny ange. Hiasa amin'ity andro sabotsy? Aka ny lisitra ny fitaovana alain'ny EPP fa mbola misy tsy ampy ozy Madé Cécile tany amin'ny borapoko tany maliniko.
Ay, ho any amin'ny Madé Cécile zany ty dia mody gisy eo Asany ianao le koa any amin'ny maha-sekretera pokotany ahy dia saika angala dia tsy eraniko. Ianao masika sady saro-piaro be raha vao miresaka momba ny Madé Cécile ako. Ny fiarahako nandeha taminy aza nahitako vony taminao mihitsy no nitaty hatrano. Ka nilangalanga tsy nahinena ka. Nefa raha hajainao sy tena hainao tsenjery ny didy fito ny tokantranontsika noforoniko tao aorian'iny adalàna nataonao iny dia matoky anao ary mahazo mivoaka ianao. Ny didy folon'Andriamanitra aza tsy misy adiniko ka zay didy fito noforononao indray ve moa tsy ho laniko tsenjery fa aleo andeha re. Dray andeha aiza mba lazao amiko kely ary hoe fahafiry amin'ny didy fito ny tokantranontsika no misy hoe aza mangaladia fa mihera amin'ny vadinao isaky mivoaka. Ka efa nasainao namaky azy foana ny isak'alina alohan'ny matoa sady napetaka ao eo andoam-pandrinantsika mihitsy le izy. Efa io ny fanontaniako laharana fahafiry no misy ilay didy voalazako teo. Laharana fahatelo fa fahafiry indray ary. Zany ve no ny mahitsinjery ny didy fito ny fifanarahantsika? Ndao aingana ho any amin'ny efitra fatoritsika. Tsy misy miditra amin'ny lokely ny timika ny lalana ny fanarahana. Aingana! Aza roa hitinao misofoko ary voasolo fa tianao hivadika sofim-bitra ve izy io Ndao aingana fa kirara ity. Marary rehefa oaka izay Tsy miala ny tanako raha tsy tapitra voavatiny ty androany ny didy fito nasaiko ny tadidiny ty. Aza roa hitina ho any sofoko fa marary voasolo Tsy alako ny tanako fa vakio aloha ny soratra amin'ny baribary eo andofandindra eo. Aingana fa ataoko miala an'io ny sofiny ty Oaka rehefa maty ahy. Vakio daholo izy fito vao miala ny tanako. Eny ary didy voalohany manao hoe voasolo ny vadinao ary tsy mahazo manana vady ankoatr'azy ianao na doublure hafa. Toizo. Faharoa aza mivoaboaka fa mamaly faliany vadinao amin'ny andro tsy fiasana sady manam-pia azy amin'ny raharaha na dia amin'ny fanariana po fotsiny aza rehefa avy matory maraina. Fahatelo dia hoe manaja ny vadinao raha tsy teo voadarika ianao. Fahaefatra aza manao an'izay mahatezitra ny vadinao alohan'ny atory raha tsy te azo lamosina aminy. Fahadimy indray zao. Fahadimy aza mijangajanga na mitsiritra vehivavy intsony fa ny ao atokantranonao aza tsy hitanao izay anaovana azy. Didy manaraka. Fahaenina aza mangala dia fa miaraha amin'ny vadinao isaky ny mivoaka. Io mihitsy ilay tsy tadidinao ary saika nodikainao androany maraina. Ka na dia mivoaka ho any agabone kosa ave zany hiera aminao foana ary voasolo Olomorilla. Ny fandendehanana ny velany ny tia ny didy io ambara fa aza maniany any eo ianao romo ataoko miala eo ny sofiny ty. Oaka fa tsy manany any izany ary ny tena mariny. Ka vakio ary ny didy fahafito farany. Fahafito aza mandainga na mampiesona ny vadinao raha tsy te hahita loza aminy. Mazava tsara angamba izay mazava toy ny masoandro be lohataona fa ao aloha isora misofoko amin'izay ny tananao ka ila ho afaka mihitsy misofoko marina. Ataonao fanampin-daoka izy io raha afaka eo. Mbola tsy ampy an'ity ihany ve le riry tsofina teo no mbola manany ihany foana ty. Tena ampy sady be loatra fa aleo amin'izay re mba andeso tsy hatratrany Madé Cécile any an-tranony eo Tandre maro so medaladalana miletika ela be ihany raha tsy te hahita lozaniko Tona ohatran'ny volany atoandro diso fatana ty fa zato hatrany akory Madé Cécile. Tena inoko marina fa lasa ny tseny izy zay ka. Dia atahoana fa ny lalana mody zany no asiana olona koa.
Inona koa ilay Morila ty? Hitady ny mandeha koa ve sa hoaizy izy ty? Tsy ao an-tranony angamba dia sesely no miasa dia eto an-tokotaniny ianao zany président. Manahoana aloha ianao e? Salama letra fa saika mba hitady azy any nefa ny tsy ao izy koa. Ay vare nararaha koa zaniko no fa mitady azy koa nga ala io. Ary mitovy programme zasy rabona mato fakatra teto tokotaniny made toa. Aleoko viko kely aloha le rangaty so mitetika ny azo any made Cécile. Mantany alangery Morila fa ohatra ny lozany lamgery ny taniny made fotsiny. Ahoana ozy ianao teo? Ka mitady azy koa ve ala io Tsy mitady azy a président fa izy ny nanafatra akaty. Ohatra misy resaka manokana tiany atao amiko ne dia anio ny fotoanana ety an-tranony. Anko ve dia mba marina fa mba miseho azy ho tiany made Cécile koa le jejo lahy ty. Ka andraso kely anaovako azy. Ka efa nilazainy tamiko aloha ny antony resahany manokana amin'lahy. Zany ve? Dia inona hono ny antony? Ka saika hanafatra ny lahy fotsiny hono izy zao fa soadiniko le fotoanany androany. Kinanjo nyfaneny zao maleriva dia nanafatra amin'ny vatany izy akaty. Zany mbalangadrabona. Zany koa ve dia nitombona fa aleo amaliko azy. Efa niresahany kely tamiko ange ny tena ilany anao e. Zavatra inona lesy zany? Ho avy ety anga hono zany tovolahy angataka azy ho vady zany ka mila anao hono solondray mandeha ny amaliny lahateny zany tovolahy angataka azy zany ko no marina vely ty? Isy angatabady ve made? Io fa kendy rabona. Zay aloha ny resaka ny fanaovanay e. Day marina. Ohatra ary ino ty mahendratrendratra anao amin'izany? Ka mahagaga zany satria efa nilazainy tamiko fa tena olona mitovy taona amiko mihitsy io zany lehilahy akavady azy zany ka. Ohatra eny olon-dehibe efa masotra ohatranay izao koa mantsy ny tena tian'izy iny ko fa tsy vato dany ohatranareo reny. Zany ve raprezy? Day io fa voadony ty marina. Mbola izy nefa nanaovako an'lary moa antitra mampiady kalolo ty ka ny atotra ihany ary to tsy mahateno azy ato ala fa mitanondroka fotsiny malahelo nga. Tsy zany fa matsiaro ny resaka ny fanaovanay tamin'ny arana andeha rabona. Inona ny resaka ny fanaovanareo? Angamba tsy hanambady tsony ary Morila ozy izy fa tsy ahita olona takanao zao. Ka olona takatsika roa lahy mitambatra nge zany no tiany kanefa atao hoana moa le roa fa tsika azy ty samy efa manambady ko. Indrisy raprezy. Indrisy hoy. Raha mba imade Cécile mantsy zao ny vadiko dia sambatra tokoa angamba. Tare fatratra mihitsy le zanako. Tena anjely latsaka tany mihitsy e. Zany volony tsotra sy midaboko andamosiny iky. Nitarehany amin'izany madio ohatry ny taratasy. Ny ranomanitra anaovany malefadefaka mampisavasery sy mampisindaretina andofa ohatra ny fofondrozy vao maraina eny atsara. Izy kosa aloha dia tena zany tokoa. Aiza ho aiza amin'izany nefa radely sy ny pandabeny nday ny volony amin'izany misavovona ohatry ny sesipidoro. Ny fofoka tsemboana sy ny pipian-jazakely mitambatra amin'ny akanjony tsy lazaina tsony fa sady vo maika mahampiomby sery ny makarary ando day. Nenao aza mba zany fotsiny fa miasika ny voasolo amiko ny tena tsy hitanao. Zany tena tarehany masika tokoa ny fadalahy vao pilikely ny fiantsoko azy satria tsy mba misy teny mamy na tambitamby mivoaka ny vavany fa dia kitakita sterina lavo.
Fa mba misy ady hevitra moa gazetina tsy azo ala amin'ny mairie ary raha mba misangy azy ianao dia daroka sy vonony setrina sady sary-piaro loza tany zany Rabona. Zany romoa toy ny miara-monina amin'ny menarany raha i Madé Cécile nefa zao no vadiko dia paradisa ny tokantranonay satria voarapaky ny fiamaingolangolany sy ny fiteniny malefaka mamolovolo fanahy ary ho sambatra fa ho safononiko ny tambitamby isan'andro. Tahoana letsy ny aloha dia ny akamondra dely sy ny tsy fikarakarany vatany mihitsy ny mahatofokaka. Ny anahy kosa indray dia miasika ny voasolo sy ny asa rotam-piaro no manepitraka maniraka hitady fitiavan'olo-kafa. Ndresy mantsy faren'ny vaditsika le mamonjy vidiana letsy fa maniry mantsy ohatrany ny alika miambozikody teto tokotany madedy fotsiny ka efa hoadany ray zao tsika mivarindresaka teto. Marina zany aleo ny lalana mody tokoa ny ndeha asiana olona ka zay mihitsy hoany sady nofirenena ihany koa ny fitseritana ny Madé Cécile ty. Nofirenena ngany betsakany mbola everenako aty mpatoko samy balala mahinany ka raha tsy azoko anio tsy baintsy ho afoko raha fitso. Mbola iverenako aty ianao ary Madé tsy amelako ianao raha tsy azoko ary tsy angatahako fotoana ela so Rabona indray ny tonga aloha aty ka laha ny andro iny fotsiny maka ravy mangazo fe izany ry voasolo Ie mba ravitoto-ndray ny tiako atolaka anay anio ay tena vokatra kosa ny anana anareo nalaindriko zany marina tsy feno mizinizina mihitsy ny sobika lolo avindriko. Nga hita fa mba nazotona nondraka ny ankizy dia mba vokatra izy tamin'ity. Tena vokatra tokoa ka mila tsy ho voatazondriko hatramin'ny sobika lolo avindriko nefa andray ankizy telo maninona tsara fa vokatra ny anana anareo kanefa to vokatra koa ny volo kelikindriko zany maninona raha mba esorina izy io fa tsy mba menatr'olona ve nareo mba matsikaritra koa masindriko zany ka tany maso ange adaly tazana avy hatrany rehetra izy no ny tanandriko mitazona ny sobika lolo avindriko ko sady tsy afina amin'ny olon-drehetra ireo volo keliko efa mandrobona be ireo fa mba asio fieverany raha izany dia ale aloha ampidiniko ty sobika ty fa anaovako indray zany ny akanjo ba lava tanana sikinako sitrany mbo manakonakona azy ko ialako tsiny aloha fa tsy misorina ary dely na irabona vadindriko aza ve tsy hosorena mahita an'io ninona koa izay teny Rabona any rehetra efa lava ny fitikeran'ny vatako mba tiany karakara vatana kosa ndrikoko ka tsy manam-potoana ikarakarana vatana ny ary voasolo raha mpamolenay aza mila tsoarako ny anareo mba zazaroa ny anay nge enina be zao Rabona endry ihany fa zara raha mietsahany asa-pokotany endreketany tsy Rabona rery fa na Imorila koa aza lasa miasa sabotsy any amin'ny Madé Cécile any ody ka tsy mitovy zany ny vaditsika Rabona koa zao lasa ny anontany zay fitaovana mbola tsy ampy ilay sekoly ony ko ka tahaka izany koa ny filazan'ny Morila ny ala tao hatraminay teo ka nefa hatramin'izao izy mbola tsy niverina foana fa raha tonga avy any iny aloha dia asaiko mitoto ty ravy mangazo alaiko ty Morila ndray ve retsy mosaindriko itotony fa nakaiza ny ankizinareo manandrara hafa taony koa ny ankizy ka fa sazo Morila milento belona any amin'ny Madé Cécile ihany koa ny fitotonany ty ravy mangazo tiko tena masika mihitsy ndriko amin'ny vadindriko iny ka dia tsy sa mamaly andriko ve izy amaly aninona dia hita raraniko indriko ny matahotra Rabona vadindriko any fa Imorila ndray dia matahotra fatratra ary mandady eo anatrehako zany ka tsy taraiky ve sakafonareo raha sendra tandro be vao tavaverina avy any amin'ny Madé Cécile any Morila dia miandry azy ny daroka sy ny vono melohan'ny itotonany rehetra zany ary voalohany sady farany ny fandehanany any amin'ny Madé Cécile any sady raha misy ilain'ilay Madé koa nge tokony Madé no anantona ny bropoko tany fa tsy ny vaditsika indray no akany aminy hita ho aretsy
Ko madety koa no anatina bropoko tany fa tsy rabona sy morilina indray ny lomaisy anao tsy ombe lohany trano made any raha misy ilay. Raha tsy maintsika dia ho lasa dala amin'ny madejefo vavy iny ny vatontsika. Koa dia efa manany amin'izany tanteraka ary vosolo tena niova famindra mihitsy any rabona tramina tongavany iny made be voamaso ohatran'ny vorondolo iny Ka na i morilina koa aza nge dia tsy tsaritro niova fihetsika mihitsy hatramina tongavany kiala tendagisy iny nge. Inary ny efitra raha hitazapotsiny tsika dia nary lamba amin'ny made sesily tokoa izy roa lahy reny ary anitsakitsaka tsika vadiny. Way, mangina aloha ndriko fa iny tamin'ny makaty iny kiala tendangisa lazaiko andry. Made sesily ve? Aiza re tsy isany? Iny manaraka valam-pary makaty iny. Iny ve dia tsy hitandriko e? Entoko saropisain'le manao voamasom-borondolo ty marina. Moramora ndriko fa eny eo nge zany. Inona indray izany resam-borondolo izany resam-ravavy Ai madeko tongoboly reny resahanay fa tsy vorondolo izany. Hita ho ako. Manao hono ianao made? Salama tsara e. Ve ka tongoboly fa tsy vorondolo ty resahanareo radely. Zany indrindra re made adiny rabona ho any tongoboly fa sy ny paraka fa maika no any aminao ery izy miala tao an-tranonay izay. Oadray. Ka tsy mifandisy ve zany izay fa zara zao nakaty atsamba hividianana aminao. Tsy rabona rery nefa fa na i morilina vatsiko aza nge lasany aminao any made. Zany very voasolo. Fa inona hono natondiandry zareo any amiko raha tsy mahadiso reto. Ka atao ohatrany hoe antany izay fitaovana tsy ampy ilain'ny sekoly hono naleandry zareo any kio. Ka raha fitaovana ao an-tsekoly aloha reto dia efa azo lazaina fa ampy tanteraka hatramin'izao tsisy mampanavelively mihitsy. Ary mamorondio any aminao fotsiny ane zany izy roa lara izany fa tsy nitaraina tamin'ny tsy ampy fitaovana kory ianao e. Tsy miresaka fitaovana tsy ampy tamin'ny zareo mihitsy ka. Dia misaotra anao re madena nazava taminay fa raha bona sy morilina mihitsy izany nefa te irenireny ohatran'ny nelika tsy mana-tompo. Mahita iny rabona be tongoboly iny anio. Mba mahagaga indray zany resakareo izany ka masina moa. Nefa dia nilazain'le morilina tendangisa iny tamiko mihitsy fa ianao no tonga nilaza tany amin'ny bropoko tany hoe mbola misy tsy ampy ny fitaovan-tsekolinareo ao. Reto tsy tany amin'ny bropoko tany mihitsy ary tsy nanao filazana ninninona izany tany. Raha izany dia ifangaro tokoa za sy rabona androany. Za koa tsy anaiko fa ataoko miongotra ohatra n'ity ravi-mangazo alaiko ty mihitsy ny sofin'iny morilina iny fa tsy ho tonga any an-trano nga. Aza mora eti-po tahaka an'izao aloha nareo miravavy fa nitendrim-ponga ireo tsy mba minamana Ka lehilahy lehibe mandainga ary made mahazo vely sotro be amiko tsara iny rabona iny kanahy vadika rajako aza tsy raharahako. Ataovy mihitsy ranona. Ny ain'iny morilina iny sisa ny tsalako fa zany mba ianaran'ny varotana sakabelo. Aza eti-po nareo fa tsy mahasoa anareo ne izany ady sy famona amin'ny vadinareo izany lazao amiko ary aloha izay olanareo fa samy vehivavy tsika ary afaka anafanareo Record FM nanolotra anao teo Nosoratany Axiel Lila Arliva Falimanana Olorapaka Arnaomi no nanome aina amin'ny tantara. Nandray feo sy nanantotosy miaro fi. Mbola itoy